faly miarabanao fiangonana any anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ho aminao ny fahasoavana. Andeha homantsika ho amin'ny fiderana hiavana laharak'ira FFPM fa 7:30 439 sy ny fiarana fanampiny fa 7:40 FF 49 ka ny andininy voalohany faharoa fahadimy ary fahaenina. Amin'izao volan'izao izay mbola antoniantsika ny lohahevitra hoe mamerina amin'ny fahamarinana ny tompo dia andeha sokafantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Jeremia toko 7:30 vakitsika ny andininy 7 tapany voalohany. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy ary ho anarana mahafaly ahy izany. Amen. Ary ho anarana mahafaly ahy izany. Jerosalema io resahana io hoe anarana mahafaly an'Andriamanitra. Ry havana, izany ve ny anarantsika? Anarana mahafaly an'Andriamanitra. Izany no antom-pisiana ambony sy mendrika indrindra. Ho anarana mahafaly an'Andriamanitra. Vavaka isika. Ray malalo, mahatsiaro ny tondranao any Jerosalema zahay, dia mitsiriritra azy. Nataonao anarana mahafaly anao izy. Nataonao anarana mahafaly anao izy. Mba ataovy anarana mahafaly anao koa zahay Jehova. Tahaka ny tamin'i Jerosalema, raha maniraka mpanomponao ianao ilaza aminy hoe miala amin'ny lalan-dratsinareo ka tsy miala zahay, dia faizo Andriamanitra. Raha maniraka mpanomponao ianao ilaza aminay hoe aza manana andriaman-kafa toy ny vola, ny asa, na olona, na sampy nentin-drasana, ka tsy mangila tsofina aminao zahay Tompo, dia faizo. Sy trano zahay amin'ny fahotanay rehetra, sy trano ny fonay. Diovy zahay Tompo tahaka nanaovanao any Jerosalema, dia ho anarana mahafaly anao ny anaranay. Ray malalo, tianay ho anarana hahafaly anao ny anaranay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
jerentsika ihany ao amin'ny péricôpe androany Efesiana toko 4 ka ny andininy 7:70. Efesiana toko 4 ny andininy 7:70 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejejona anao izay fahalitoana rehetra amin'ny fieremana. Amen. Dia olona tsy nahalala enatra intsony. Ny teny fototra nadika eto hoe tsy mahalala enatra dia namela teny izay fantatsika tsara hoe anestesie. Anestesie zany hoe tsy mahare fanaintainana. Ka raha amin'ny teny ilay dika teny protestanta eto hoe tsy mahalala enatra intsony dia hoe tsy voatsindro ny fieritreretana satria tratran'ilay anestesia. Tsy voatsindro ny fieritreretana rehefa manao ratsy ry havana. Andaontsika mbola hifona sao mbola ny saintsika zany hoe anestesie zany. Hivavakisika. Mifona aminao zahay Tompo. Ny amin'izay mbola fandehananay toy ny Saint-Lisa. Mifona aminao zahay Tompo malalo. Ny amin'izay mbola mety fahafoana ny sainay. Ary mifona aminao zahay Tompo malalo. Ny amin'ny sainay toy ny anestesie. Ka tsy mahalala enatra ny amin'ny fijejejona eo amin'ny fiainanay. Ny amin'izay fahalitoana eo amin'ny fiainanay. Ny amin'izay fieremana eo amin'ny fiainanay. Mifona aminao zahay. Mamela ny helokan'Andriamanitra mamindrafo aminay. Vonjeo zahay. Avereno amin'ny fahamarinanao zahay. Avereno amin'ny fahitsinao zahay. Avereno amin'ny fahamasinanao zahay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. See
Andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Ry havana malala ho aminareo izay olona voantso malala ao amin'Andriamanitra voatahiry ho an' Jesosy Kristy, ho aminareo mandrakarivany ny famindrampo, ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Anio alahady fa 7 ny volana marsa 2020 amby 2 arivo, alahady fa 4 amin'ny karemy ny anio ry havana. Amin'ity anio ity no alahady hitondranam-bavaka ny sampanasa fampandrosoana eto amin'ny sahan'ny FJKM, ka ny fandarana izay iombonantsika eto ry havana dia fandarana natolotry izany sampanasa fampandrosoana FJKM izany. Mbola mibanjina hatrany an' Jesosy Kristy isika amin'ny alalan'ilay lohahevitra hoe mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo. Ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra ry havana dia andeha isika hitsangana. Hiara hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay famindrampony. Aoka hanao izay navotan'i Jehova, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tany fahavalo, sy nangony avy tamin'ny tany maro, dia avy tany antsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy tamin'ny ranomasina. Mirenireny tany efitra ireny ka nanavaka ny tany foana, ary tsy nahita tanana honenana. Noana sy nangeta eto izy, sady rehetraka ny ainy tao anatiny, dia nitaraina tamin'i Jehova ireo rahory, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Dia nitondra azy tamin'ny lala mahitsy izy, mba kakasana amin'izany tanàna honenany. Aoka hideran'i Jehova ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana nataony zanak'olombelona. Fa fanahy mangeta eto izy, ary ny fananoana dia vokisany soa. Amen. Iombavaka sika ry havako. Ry Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo, indreto izahay vahoakanao mivory ato an-tranonao, midera sy mankalaza anao. Noho ny fitiavanao tompo dia noto aminao izahay ka voataona, ary avelanao hanome voninahitra anao sy andraindray koa ny fitahiam-panahy avy aminao. Misaotra tompo fa ny fiainanay manontolo mihitsy no anehoanao izany fitiavanao izany.
ka nanandray fitahiana azy izahay na nandalo fitsapahana azy izahay tompo teteo foana ianao nitrory sy ny tantana ary nampahery anay misaotra ihany koa noho ny amin'ity alahady ity izay ahafahanay mitondra mbavaka any sampanaza fampandrosoana izay misy eto amin'ny fiangonanao ankehitriny dia mangataka mifanainao masina izahay anjaka feno atao anatinay ka anohana anay ihany koa ampifantoko anay tsirairay avy ary ampangina an'izay fana tsy mendrika mandritra izao fanompompivavahana izao dia amin'ny anaranao Jesosy ilay mamerina anay ho amin'ny fahamarinana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy tanora isika koa mangataka antsika ankizy tanora hitsangana. Iaraka ivavaka arsika. Mbola mivavaka aminao indray zay iray mahalala fa natratra izao fotoana izao. Fony aminao zay fa tsy mendrika akory ny tsoro eto anatrianao izao. Misaotra anao nefa zay fa ny fitiavanao dia mbola afaka mihaino afatra manokana ho anay ankizy tanora. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Niangalantsika afatra androany ho an'ny ankizy tanora dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia toko 7:30 andininy 7 tapany voalohany. Andeha araka izy isika hiaraka hanokatra amin'ny baibolintsika ao amin'ny Jeremia toko 7:30 andininy 7 tapany voalohany. Rehefa hitasika izany dia hiaraka hamaky izany isika amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoy aho dia ho valiko ianao. Antsoy aho dia ho valiko ianao. Mino araka izy fa isika rehetra dia samy mahafantatra ny atao hoe finday izany. Na ihany koa hoe smartphone amin'ny alalantsika azy. Ny ankabeazan'ny olona amin'izao moa dia samy mampiasa avokoa. Eny na ny olon-dehibe izany na isika tanora. Araka ny hitantsika ankehitriny moa dia maro tokoa ireo havana, ireo namana izay lasany amin'ny toerana samihafa. Maro ireo namana lasany amin'ny ampitan-dranomasina. Ary fantatritsika tsara fa ny finday na koa smartphone dia anisan'ny fitaovana izay ampiasaina ahafahantsika mifandray azy ireny. Ary ahafahantsika ihany koa mifanerasera aminazy ireny. Nefa tsy afaka ampiasa izany finday izany sika raha toa ka tsy misy ny atao hoe fahana na koa crédit na ihany koa réseau izay sika vao afaka miantso na mandefa message amin'ireny finday ireny. Izao kosa nefa rakizy tadidio. Raha toa isika te hiresaka sy hifandray amin'Andriamanitra dia tsy mila izany hoe finday izany na ihany koa fahana na ihany koa réseau. Fa zavatra iray ihany no ataontsika sy ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra dia ny vavaka izany. Amin'ny alalan'ny vavaka ihany sika no afaka miresaka amin'Andriamanitra. Koa ankehitriny araka izy teny anao Andriamanitra hoe antsoy aho dia ho valiko anao. Anareo raka izy ahoana hoy Andriamanitra amintsika? Amen. Iaraka hivavaka ary sika. Misaotra anao izay Andriamanitra. Misaotra anao izay satria mbola nomenao hafatra lehibe
izay tena tady ho andinay indraindray mangataka amin'ny fanenena masina ary izay mba hahafahanay miantso anao satria ianao dia hamaly anay foana. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sady tsara indrindra, misaotra anao izahay fa nomenao ny teninao anazava sy hitsilo ny lalanay. Koa mangataka amin'ny fahafenoan'ny fananao masina ho anay izay hamaky ny teny mba tsy handiso na handatsaka izany. Ny torony hafatrao miasaina matsilo, ahatakarany zava-miafy ny teninao ka hatonga ny fiangonanao hiverina ho amin'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hiaraka hamaky sihain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny Jeremia. Jeremia 7:30, andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga fanondrony tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah, raha mbola voahazona teo an-kianjan'ny trano fiambenana ihany izy nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah mpanao izany, dia Jehovah izay nanao izany mba hampitoetra azy. Jehovah no anarany. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe sary-pantarina izay tsy fantatrao. Fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny trano amin'ity tanàna ity sy ny amin'ny lapan'ny mpanjakany Joda, izay noravana no mitovy tany sy ny sabatra. Raha mandroso hiady amin'ny Kaldeanina izy, ka mameno ny trano amin'ny fatin'olona izay novonoko tamin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako, sady nanafenako ny tavako tamin'ity tanàna ity noho ny faratsiany rehetra, dia indro tanterahako tokoa ny fanasitranana azy. Eny, hositraniko izy, ary asehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia ampodiko avy amin'ny fahababony ka ahoriko toy ny taloha izy. Ary hodioviko afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko, ka avelako ny elony rehetra izay nanontany sy ny hodinany tamiko. Ary ho anarana mahafaly ahy izany, sady ho dera sy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izay andreny soa rehetra ataoko aminy, dia atahotra sy angofotra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay ataoko aminy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Matthieu 7:5, andiny 5 ka hatramin'ny 7:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina 4, andiny 17 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matthieu nipetraka teo am-pamoriketra ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy. Dia nitsaka ny Matthieu ka nanaraka azy. Ary nipetraka nihinana tao an-trano izy. Indreo nisy mpanota sy mpamoretra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo miara-komana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota? Ary anara izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra latsatra, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo. Ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa
amin'ny fahafoanan-tsaina fa efa tonga maizi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny noho ny amafiny fony dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijerijejony hanao izay fahalitoana rehetra amin'ny fieremana fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany ny anaranareo an Kristy raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny izay miasimba araka ny filany fitaka fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay niforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Amen. Mbola ho aminareo hatrany ery havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy ilay fahamarinana. Filazantsara araka ny Matthieu toko 7:7 hatramin'ny 7:10. Matthieu toko 7:7 hatramin'ny 7:10. Ny fanahin'ny tompo mbola hitarika antsika indray ka ampitombo antsika amin'ny fanoloran-tena masina hiverina indrindra amin'ny fahamarinana. Voalohany ahitana ny anarany Matthieu ato amin'ny ity filazantsara mitondra ny anarany ity ny Matthieu toko 7:7 izay voatolotra araka ny solamandry milaza ny fiantsoana azy ho isan'ny apôstôly. Ny anarana hoe Matthieu dia anaran'ny Leviany saingy nomeny Jesosy azy rehefa namaly ny antson'i Jesosy izy. Matthieu adika hoe ilay fanomezan'Andriamanitra. Matthieu ilay fanomezan'Andriamanitra. Ary araka ny soratra masina nivakina teo ampamoriketra
ilevina i Matio no nantsoin'ny tompo hanaraka azy dia nitsangana ka nanaraka azy. Amin'ny perikopa izay manoloana antsika ry havana dia misy fiantsoana anankiroa. Voalohany fiantsoana ny mpanota ary ny faharoa fiantsoana ny mpitazatazana. Fiantsoana iverina amin'ny fahamarinana. Miantso anao ny tompo ilaozy ny toerany mpanota. Miantso anao ny tompo ilaozy ny toerany mpamonta. Ny mpamoretra dia tafiditra tao anatin'ny sokajiny olona farahidiny tamin'ny fahotana. Olona nivarotra ny tenany mba hazon-kanina. Mpikarama tamin'ny mpanan-karena romanina izy ireo mba hamorietra. Ny famoriketra romanina mantsy dia tahaka izao. Raha atao hoe ity ny tanàna Antananarivo mila hetra 10 ariary, dia mpanan-karena romanina anankiray no mandoha izany amin'ny renivohitra Antananarivo commune, ary io mpanan-karena romanina io indray no manarama olona amin'ny anaran'ny tenany hamory ny hetra isan-tanàna. Fa io olona karamain'ny mpanan-karena romanina indray no mitsimpina olona tompo-tany eo amin'ilay tanàna hikarama aminy. Dia mialany amin'ny mpanefoefo romanina tonga ao amin'ny mpamorietra isan-tanàna any amin'ny mpikarama. Izay zany ny fitombon'ny hetra alaina amin'ny mponina eo amin'ny tanàna anankiray. Mitombo farafahakeliny indroa zany ny fatra na ny sandan'ny hetra alaina amin'ny olona mpandoha hetra. Dia tena nahasositra ny mpiarabelona tamin'ny mihitsy zany mpamoretra zany satria tia kely, tia tena, tsy nihevitra ny fahorian'ny hafa. Izany no toerana nisy an'i Matio. Misy romanina anankiray nanontaniana manao hoe inona ay ny karazana biby tena masika indrindra. Dia namaly izy hoe raha ny an-tendrombohitra dia ny bera sy ny liona, fa raha ny an-tanàna dia ny mpamorietra. Izany hoe teo amin'ny fiarahamonina noharin'ny fiarahamonina toy ny bibidia matahotra, mandripaka, mandrapaka. Ny mpamorietra tena mampiorooro ny mpamorietra mihoatra ny liona sy ny bera. Raha ny an-tendrombohitra bibidia masika dia ny bera sy ny liona, fa raha ny an-tanàna dia ny mpamorietra. Tena olona nangidy hoditra ny mpamorietra, sokajin'olona nankalain'ny mpiaramonina taminy no ny fitiavakely fetezan'ny karama amin'ny romanina ny mpamorietra ho an'ny fiaramonina jiosy. Fanantsoin'ny tompo zany Levy teo ampamoriketra, nantsoin'ny tompo zany Matio ilay fanomezan'Andriamanitra teo ampamoriketra. Zao no voasoratra eo amin'ilay 5:7 efa nivakiana teo ihany. Amin'ny anaran'ny tompo no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriketra, ka hoy izy taminy andeha anaraka. Dia nitsangana Matio ka nanaraka any Jesosy. Miantso anao ny tompo miala amin'ny toeran'ny mpanota. Ilay mangidy hoditra, ilay sokajiana tao anatin'ny mpanota, nalahatra tamin'ny mpijangajanga. Mpamoretra sy ny mpijangajanga mialohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy. Izany
no nitenenany Jesosy teny indray makamonja teny tokana andeha anaraka eo am-perinasa raha adika amin'ilay fanilian'ny fiarahamonina te eo am-panotana eo am-periny fanotana mihitsy fanaovana zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra no miantso Jesosy manao hoe andeha anaraka teny tokana dia nampiova ny fiainany Matio nitsangana izy ka nanaraka any Jesosy tsy nianina tamin'ny velambelany Jesosy raha nahitany Matio tsy nieritreritra izay fieveran'ny olona na ny toerana nametrahan'ny olona azy ho mpanota tsia fa izao niantso i Jesosy teny tokana ampy ho nanangana any Matio hanaraka azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, i Matio teteo am-panotana raha ny hevitra ny fiarahamonina no nandre ny antso. Ianao aty am-piangonana mandre ny antso miala amin'ny toerany mpanota. Impiry isika ny efa nantsoina hibebaka ny amin'ny fahotana mety mamatotra atsika. Miala amin'ny toerany mpanao kolikoly, mbola eo ihany ianao. Miala amin'ny toerany mpivarotena, mbola eo ianao mijorojoro. Miala amin'ny toerany mpifokarongony, mbola eo ianao. Impiry isika ny efa nilazana, miala amin'ny toerany mpankahala, mbola eo ianao. Impiry ianao tsy efa nitoriana nantsoina mba hiala amin'ny toerany mpanota. Ho an'ny Matio indray makamonjy ny fiantsony Jesosy dia novaliany nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika raha mandiny tena dia fantatrao ny toerana misy anao, fantatro ny toerana misy aho. Miteny amintsika tsirairay, indray mandeha indray maka indray Jesosy, ndeha anaraka. Miantso atsika i Jesosy, ilaozy ny toerany mpanota, manarahany Jesosy lay fahamarinana. Tsarovy tokoa ry havana fa tsy ny toerany mpanota nisy antsika voalohany, fa teo amin'ny fahasoavana. Genesis toko voalohany, ny fahatretrehana, ny fahasambarana nomen'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko 13 ravo zany, satria ny vilalana tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ny antso ho an'ny Matio, izay antso ho azy ho anao koa, hanaraka ny Jesosy lay fahamarinana dia famerenana antsika indray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mihoatra lavitra ny tany aloha. Rehefa mamaky ny Jeremia sika dia mahita ny hoe ampodiko toy ny tany aloha. Hositraniko izy. Ary izay ny antso ataon'ny tompo ho an'izay mbola mipetraka eo amin'ny toerany mpanota. Ilaozy ny toerany mpanota, miverena amin'ny fahamarinana, manatona any Jesosy. Ny faharoa, miantso anao ny tompo, ilaozy ny toerany mpitazatazana. Ilaozy ny toerany mpitazatazana. Hitantsika eo amin'ny 10:10 hatramin'ny 7:10 zany. I Matio tsy hoe nisonitra teo amin'ny asa, na nahazo promotion, na koa nahazo fitondran-karama dia andeha hanasa olona. Fa izy ilay nahafoy ny toerana famoriketra, nahafoy ny zavatra rehetra. Ao amin'ny filazantsara kandioka izay misy zao tantara zao koa dia misy hoe nahafoy ny zavatra rehetra no manasa olona, maneho fifaliana no ny fiovan'ny fiainany. Miala teo amin'ny toerany mpanota, maka amin'ny fahamarinana, manaraka any Jesosy. Tena nasa olona izy, niaraka teo ny olona nasaina
mpanota mpamoretra fahandaniny teny hoeny nisy fariseo nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe fa maninona mpampianatra nareo miarakomana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota Jesosy nahare izany dia nanao hoe tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary mandihana mianara ny hevitry ny teny hoe famindram-pony sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà tsy tonga hiantso ny marina ho fa ny mpanota filazantsara ka ndriko teny hoe fa ny mpanota hibebaka miantso anao ny tompo ilaozy ny toerany mpitazatazana ny fariseo eto no mpitazatazana ary mandindinika ny fiainan'ny olona hoay retsy mpamoretra hoay retsy mpanota miarakinana amin'ireo Jesosy fa tsy mandindinika ny tenany mahita ny fahotan'ny olona ny mahampanota ny mpamoretra fa tsy mba mandiny tena atsapa ny fahadisoany tsy mba mieritreritra na misaintsaina ny momba azy ahatakatra ny tsy fahatanterahany dia variana mitazatazana fotsiny variana mitsimpona ny fahadisoan'ny hafa variana misaintsaina ny tsy fahatanterahany sasany ary tadiditsika ilay fihetsika anankiray hoe za dia tsy mba tahaka ny olona io manamaritena ry havana malala rehetra amin'ny tompo eo amin'ny fitantanan'ny fiarahamonina dia retsika izany hoe fitsaboana manatona vahoaka fa tsy nahafoana ny marary zany antsoina hoe andao iza fahasalamana maimaim-poana sao dia misy homamiadan'izao enao na izao filaram-bean'ny mpiasan'ny fahasalamana mitety tanàna vaksiny etsero fa mbola misy tsy vita vaksiny ihany mbola misy tonga amin'ny faratampony aretina ihany vao manatona dokotera misy ny hoe fitsarana mitety vohitra fa mbola misy tsy manana kopy ihany tsy makany any amin'ny faritany sika fa manodidina antsika tsy lavitreto mbola misy maizina potitra ny mazava mijoro isan-tanàna ny fiangonana mandondombaravara ny mpitory ny filazantsara eny an-tsena rehetra eny azy fa mbola misy tsy mibebaka ihany mitazatazana ny hoe iza indray no manolo teny mijerijery ny hoe iretsy mpanoty retsy ny tokony hiaino an'izany fa tsy zatsony ry havana malala rehetra amin'ny tompo miantso asy ianao ny tompo ialao ny toerana ny mpitazatazana ialao ny fanao tsindrotsindroka ny fahadisoan'ny hafa mitsaratsara ny manodidina anao enina dia ny olona tsy mpivavaka azy aza maka ny toeran'Andriamanitra mpitsara manetretena eo anatrehan'ny tompo mba ho tsaraina ary ho amarinina ao amin'i Jesosy Kristy ho an'izay mahatsiaro fa eo amin'ny toeran'ny mpanota ho an'izay mahatsiaro fa mbola mpitazatazana tokoa ry havana no nizorany Jesosy tamin'ny lalana tsy tia ny andehanana akory dia ny lalany azo fijaliana mba hamerenana ny tsirairay amin'ny fahamarinana koa anio ataovy zava-dehibe izany hoe fitarian'i Jesosy anao fiantsony Jesosy anao hanaraka azy amin'ny lalany azo fijaliana mba hamerenana anao amin'ny fahamarinana raha mpanota ianao na dia eo amperin'ny fanotana azy ndeha hanaraka ao ny tompo raha mpitazatazana tahaka ny fariseo ianao manatona dokotera fa marary ianao manatona ny Jesosy fa mila fanasitranana ianao tao tratra no mamiada ny fahotana ianao ka amin'ny farany tsy voatsabo intsony dia ry havana hovalitsika izany antso masina izany teny indray maka ataon'ny tompo aminao ndeha hanaraka mitsangana ilaozy ny toeran'ny mpanota
ilaozy ny toerany mpitazatazana. Indro Kristy mamakivaky ny lalany azo fijaliana, hamonjy anao indray, hamerina anao amin'ny fahamarinana. Amen. Iombavaka sikariavako. Renay izay aho ny antsonao Andriamanitra miantso anay indray iverina amin'ny fahamarinana ka iantsonao anay mpanota. Izahay mpanota no antsonao ka ilazanao indray hoe ilaozy ny toerany mpanota. Izahay reto koa Tompo, ilay tia mipetraka eo amin'ny toerany mpanota, tia milona ao amin'ny ranony fahotana, izay tena fahotana mangidy mihoatra lavitra ny mpamoretra, mihoatra lavitra noho ireo mpijangatsanga. Nefa ankehitriny tsy mijery lotonay ianao fa manolotra ny tananao hiala amin'izany toerana ratsy izany. Matetika tokoa izay dia toa tsy mahafoy ny fahotanay, tsy mahafoy ireo toetra ratsy maro samihafa izay efa nibebahanay teo anatrehanao, fa miverimberina, mipetraka mitoetra mihitsy ny azy eo amin'ny toerany mpanota. Nefa ny tananao mahery no miantso anay indray, manala anay indray ankehitriny amin'izany toerana izany. Ifonanay eo anatrehanao Tompo, izay mety fahalemenay, tsy nahatafalanay hatramin'izay tamin'izany toerana ratsy izany, fa ankehitriny izay manolotra ny tananay, andray ny tananao, hialanay amin'ny fahotanay. Mitaonanay ianao hiala amin'ny toerany mpitazatazana, izay toerany fariseo izay tia mandinika ny fiainan'ny olona. Ary efa tena mandinika ny tenanay izay Andriamanitra dia tena toetranay mihitsy izany. Ilay tia mitsaratsara ny fiainan'ny hafa, tia miditra amin'ny fiainan'ny hafa, tia manakiana amin'ny fiovam-pon'ny hafa. Tao aminao izay, hiala amin'izany toetra ratsy izany, hiala amin'izany toerany mpitazatazana izany, fa tao aminao indray ahay andinika ny tenanay, ahay hijery izay vitanay rehetra ka hibebaka marina eo anatrehanao, amindra ny fitondran'ny tenanay, amindra ny famindranay ihany koa, anova ny famindranay amin'ny asa fanompoana sy amin'izay ataonay rehetra. Tompo indreto izay miverina eo anatrehanao amin'ny fahamarinana indray, ka diovy sasao avela eloka fa efa mifona mahatsiaro ny fahotana izay vitanay. Amen. La
fitiavana malala rehetra ao amin'ny tompo ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra mamerina antsika amin'ny fahamarinana tokoa. Tsy mahay mitahiry ny fahatezerana ao am-pony izy ka andeha iraiso am-pifaliana eo am-pitsanganana ny teny soa mahafaly ho famelan-keloka izay omeny ho antsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao no lazain'i Jehova amin'ny voahosiny dia Kiriosy izay nitantaniko tamin'ny tanany ankavanana mba andreseko firenena eo alohany sy amahako ny fehikibo ny mpanjaka mba amoahako farafarana eo alohany ka tsy irindrina intsony vavady. Androso eo alohany aho ary andravina ny mikotontona sy hanorotory ny farafarana varahana ary anapaka ny idivy. Dia omeko anao ny rakitra eo amin'ny maizina sy ny arena na fenina eo amin'ny mangingina mba ahafantaranao fa izao ny Jehova izay niantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Ambara riavana favovelany elokareo noho ny anarany masina. Amen.
antsika izay voavela heloko ary avana dia sa manambara ny finoantsika tokoa eo anatrehan'ny tompo ka ny fanekempinoana laharana fahatelo no iarahantsika mamaky. Mino an'Andriamanitra sy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho. Izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany anaovana batisantsika ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao toro izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen.
dia tsika riavana iombona amin'izao vavaka fangatahana izao vavakisika izay rehetra nasandratray teto a sy izay mbola vavaka sandratray aminao tompo dia ataonay ampinoana satria fantatray fa ianao Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra mameranay amin'ny fahamarinana nanalanay tao amin'ny fitoeran'ny mpanota sy ny fitoeran'ireo mpitazatazana tompo miaino indray vavakay fa maro ankehitriny fahasahiranana izay mianjady any maro izay mipaka amin'ny isam-batan'olona sy ny ankohonana ka manohitohina ny famendrehanay ama olona endrika ao Andriamanitra anay tsy ny fahantrana fotsiny ihany zany fa ny rafi-piarahamonina sy ny tontolo iainana ihany koa ampio izay mpianatra ao izay olom-bofidinao mba tsy iraviravin-tanana fa haiatrika sy hijoro vavolombelon'ny finoana velona amin'ny lalan'ny asa sy ny fifanomezan-tanana mba hiverenan'ny fiainanay tsirairay avy mba hiverenan'ny fiainan'ny fiangonanay hiverenan'ny fiainan'ny firenenay hovaninao aminao izany indrindra no angatahanay ambavaka sy hitantananao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny sampanasa momba ny fampandrosoana satria izany sehatra izany tokoa tompo ny misana ny asa fampandrosoana rehetra eto amin'ny fiangonanao izay miampaka amin'ny fiainanay tsirairay avy eny miampaka amin'ny fiainan'ny firenena ihany koa tompo ampio izay mpianatra ao ahay mifanohana amin'izany asa izany ary ireo tompon'andraikitra izay napetraka ao dia tolorosaina endry ahafahana izy ireo tena mampandroso marina tokoa miantso anay fiangonana ianao handray andraikitra ho amin'ny fitondrana ambavaka amin'ny fiainany tsirairay andray andraikitra irotsaka antsehatra anampy ireo sahirana ireo mahantra izay ianjadiny tsirariny miantso anay fiangonana ianao hitrotsaka antsehatra ny amin'ny fiarahamonina ampahery sy anohana azy ireny ho amin'ny fampandrosoana rehetra miantso anay fiangonana ianao hiadidy sy hiaro ny voary manontolo amin'ny alalan'ny azakazaka masina ny verenan'ny firenenay ho maintso indray ao anatin'izany asa fampandrosoana iren'Andriamanitra koa mangataka aminao izay mba anananay tsirairay avy ireto satria samy tompon'andraikitra amin'izany izay nitoepo tompon'andraikitra ka anampy sy hifanohana amin'ny asa masina rehetra izay ataon'ny fiangonana sy ataonay tsirairay avy ihany koa tsy adinonay ny fiainan'izao fitandremana izao izay vahoakanao tsirairay avy ny sampana velona izay velominao atao amin'izao fitandremana izao ireo olom-bofidinao ao amin'ny fikambanany dekona sy loholona ireo biro-piangonana izay nametrahanao fitokisana ny mpitandrina sy ny ankohonana izay irakao tonga ato amin'izao fitandremana izao ao ihany koa ireo mpitendry zava-maneno tompo entinay ambavaka ireo mba ho afaka maneho ny endrika ao Andriamanitra ary tsy hikendry afa-tsy ny ampandroso ny filazantsara anao hitandro ny fahamasinanao ary hiverina amin'ny fahamarinanao ampaherezo ambindro sy ho salama amin'ny zavatra rehetra tahaka izay efa nanambinanao ny fanahinay tsirairay avy ihany raina eo zany an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga eny fanjakanao atao any sitraponao ety atantakiny any an-danitra omeo anay nonana sahaza ho anay ary mamelany elokay takana melanay izay meloko taminay aza mitondra anay amin'ny fahakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sinery ary voninahitra mandrakizay amen. Mana tena vuka
maso aminya sezayafana etalenta samihafa mimuna rairanu miaramiasa teu avini marana kaumbaru sasena nuazu tumbutsua apandro sufiranena saina sana yutu raiso tanteraka aminareo ny tsodrantronona amin'ny anaran'ny tompo andriamanitra ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zapana toko vitsimomba vita tsara gata fiamiaripo avetezara tsara etalenta samihafa nomonena ampiasaina rairanu miaramiasa teo avini marana kaumbaru sasena nuazu tumbutsua apandro sufiranena sakina sana utu ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.